zokiandry mampifaly manolotra ho anao. Isika tsy maintsy mandroso. Iresahana ny fampivarana ny maha-olona. Fanabeazana kristianina. Torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Arahinao isaky ny alasinainy sy ny alarobia amin'ny 1:10 andro. Famerenana alahady amin'ny 9:00. Isika tsy maintsy mandroso. Eny tompoko, zokiana mampifaly indray eto amin'ny micro miarahaba antsika rehetra, miarahaba anareo zahay, miarahaba ny mpanaraka ny fandarana, miarahaba ny teknisiana, miarahaba ny dadasineny, miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao mezaka izay mba tsy ataonay lava be ny fandarana fa mba le eo amin'ny 5 minitra tsy mboatra ny 30 minitra. Mankasitraka antsika rehetra amin'izao fandarana izao, sany mampandarana isika tsy maintsy mandroso ty sao dia ndefa SMS indray nareo hoe marary valana zay miaraba antsika, miaraba zalahy oke kobakoba tanana daholo andaotsika hiditra fandarana vaovao amin'ity an'ity iresaka momba ny fiara-miasa itsika, tsy ambaratelo manaraka ny fiara-miasa. Misy olona mieritreritra fa hoe rehefa manao zavatra dia alao ataoko rery, saranga mahomby rery na koa misy olona mieritreritra fa niteren'Andriamanitra tsy maintsy ahomby rery izy, voaosona ahomby irery, tsy maintsy mandeha rery tsy maintsy izao nde ho any tena teneniko anareo, tsy misy olona mahomby mahomby ataontsika hoe durablement amin'ny teny frantsay, mahomby manana fahombiazana maharitra. Tsisy olona mahita fahombiazana maharitra zany raha tsy manana mpiara-miasa, raha tsy manana ekipa, raha tsy mifandray aman'olona ary manana fifandraisana matotra sy mafia aman'olona. Tsisy olona mahavita an'izany. Inona moa le fiara-miasa? Ny fiara-miasa na tsy hoe fiara-miasa dia miaraka manao zavatra aman'olona hafa akoatra ny tenanao ao anatin'ny toe-tsaina mirindra. Zany hoe toe-tsaina mirindra, zany hoe fantatrao zany fa raha ity nataony dia ity nataoko, dia ity ny enazy dia ity ny enahy, dia manao an'ity dia dia manao an'ity izy, raha manao an'ity dia manao an'ity izy, zay ny hoe ao anaty toe-tsaina mirindra le izy. Ary fiara-miasa miaraka aman'olona, zany ohatrany hoe fiara-miasa. Ny fiara-miasa ihany koa dia fizarana hevitra, zaraina ny hevitra, ny hevitra ao dia zarainao aman'olona, zany fiara-miasa zany. Ny hevitra ao dia zarainao aman'olona fa tsy terizinao anao samy rery ihany misy zavatra mihitsy anaty lohako ao fa tsy teneniko anareo aloha fa ataovy io, tsy mahazo manao an'izany rehefa miara-miasa. Zaraina koa ny ezaka, ny effort rehetrarehetra, ny fandaniana angovo rehetra dia zaraina. Ary rehefa manao fiara-miasa ihany koa dia hifampizarana ny vokatra. Partager les idées, partager les efforts, partager les résultats. Misy olona mantsy mieritreritra fa izy hono nanao an'io ka izy ny tokony azo tombontsoa an'io fa hatramin'izay hono tsisy nanampy anazy, dia ozy amantsy anazy orsea ny client ane ka nahatonga ny sena azo voly dia any amin'ny farany rehefa mba mahomby farafaratsiny mba hisaory ny client, mba hanaovy fihenam-bidy ny client, mba tolory zavatra hafa ny client, dia azadiny koa fa tsy enao rery zany nahomby raha hoe fahombiazana maharitra ny resahako eny na manao zaza ary tompo tsy zany hoe vitako zasa amirery io mila vady. Noho izany ny fiara-miasa dia mandroso miaraka amin'ny tanjona iray na iraisana, fa tsy mandroso miaraka fa samy manana tanjony. Any amin'ny fianarana moa amin'ny psikôlôjia misy an'izay hoe
firaisankina ny gadra zay. Firaisankina ny gadra izy ny teny gasy. Mpifankatiavan'ny gadra. Ny gadra hony a rehefa hitsoka ny fonja de miara-miasa. Na de mpifahavalo ary izy a de miara-miasa izy hoe elahy manao an'izao atretrokatritra ataony lahy de elahy manao an'ity atretrokatritra ataony lahy de tandremo le sao de mahita an'izao le mpiambina antsika de miara-miasa ny gadra rehefa hitsoka. Fa rehefa tafavoaka ny fonja izy de afaka miparitaka. De ohatr'izay koa rehefa miara-miasa mandrapatonga ny tanjona ho tratra zany de miray aloha de miray fo aloha de mifandefitra ao aloha de mifanoro ao aloha nindrina zatra mahasositra de iraisana aloha. Zany natsoina hoe fiara-miasa. Nahoana izy hoe tsy ambaratelo hoe anisan'ny fanalahidy resahako eto. Raha vao tsy miara-miasa ianao tsy haiko ianao any ampiasana any, raha vao tsy miara-miasa aman'olona ianao de lasa manana olana aman'olona ianao, lasa misy conflit le izy. Lasa manana conflit ianao raha vao tsy miara-miasa aman'olona ianao de teny kely tsy sidika any de matezitra anao ary teninao kely tsy sidika any de matezitra ny olona. Fihetsika ao fotsiny ary motra le hoe nanisindelo ianao de efa tsy tian'ny olona fa lazay fa zavatra hafa nataonao. Raha vao tsy miara-miasa ianao de mitohana. Tsy hoe mitohana tsy mikakaka akory fa bloqué ianao. Raha vao tsy miara-miasa aman'olona ianao de ahiliky ny olona ianao farany, isolé ianao ary tsisy ratsy eto ambonin'ny tany afa-tsy zany ahiliky ny olona zany. Mety misy miteny tsy narahako zany zaho any anaty ala de hipetraka any, lana moka any ianao. Rehefa ela ny ela lana ny bibilava any ianao, fa ny bibilava nga mahay teny gasy. Ary eo ampianarinao teny gasy daholo ve ny biby rehetra any an-tsaha any ka hoe iaraina aminao, anao Tarzan ianao. Noho izany raha vao tsy miara-miasa aman'olona ianao de bloqué ianao, hiady aman'olona ianao ary tsisy mpiraharaha ianao. Fa ny tombony kosa rehefa tena hoe miara-miasa de zao lasa mitombo ny hevitra. Hevitr'olona anankiray de nisy hevitra anankiray de nisy hevitra anankiray de nitombo ny hevitra ary ny hevitra rehefa ampediana de miteraka. Raha ampivadiana de miteraka. Ampivadiana moa zany ny hevitra fa tsy ampediana. Sa koa zany voambolona tokony mba iresahana hoe tsy hoe miady hevitra de iny izany nandresy, tsy manao an'izany fa fampivadiana hevitra no atao. Na koa hoe fifampizarana hevitra, zaraina fotsiny tsotro zao le hevitra. Mandray le olona tsara tsy mandray izy na andao ampivady hevitra, ny hevitra mihitsy ny ampivadiana. Fa rehefa miara-miasa de mitombo ny hevitra, mitombo ny vahaolana. Misy vahaolana tsy hitanao fa vitan'ny hafa. Hitan'ny hafa iny de mahasoa anao nefa tsy hitanao. Ny maso ninao anankiroa. Raha olona anankiroa nareo miara-miasa de manana maso efatra zany nareo de manana sofina efatra, manana atodoro. Raha folo ianareo miara-miasa, tongotra olona folo zany, 20 zany isan'izany tongotra zany. 20 nareo miara-mandeha. Ny sorika anankiroa efatra. Efatra ho an'olona roa, avy de havanana. Misy ndray koa mbola manana avy havanana. Raha olona folo zany nareo de manana sorika 20. Ary vao tsy aina zany tantsorika azonao amin'izany. Ilaina ny miara-miasa aman'olona. Ary ny fahatelo ny vokatra tsara n'ilay izy de mitombo ianao. Ianao mitombo satria ny hevitry ny olona lasa mitombo ao aminao fa tsy hoe lasa ndray le hevitra teo, tsy nijanona fa niboridana be de lasa eny anaraka an'le olona, fa lasa mitombo fahalalana ianao ary mitombo ny vokatra azonao amin'ny fiainana de mialehibe ianao, mialehibe ny orinasanao, mialehibe ny fahalalanao. Tsy teneniko izay hoe ny mandeha rery mety hoe afaka mandeha aingana fa ny mandeha miaraka tonga lavitra. Mandeha rery afaka mandeha aingana fa ny mandeha miaraka tonga lavitra. Ohatra efa nanazava ohatra moa za teo hoe raha ohatra ianao zao manana jereo aloha jereo mpiara-miasa. Za zao mpandraraha de mahita mpiara-miasa, izy daholo manao andretrarehetra eo. Izy daholo manao andretrarehetra, ny contrôle izy, ny production izy, manao ny communication izy, mamaly MP izy, manao mipejy izy, ny mamaha ny olona mpiasa sy mampivorom-piasa izy, de ny afaran'ny olona iny fotsy volo de sola. Misy olona rehefa mitondra orinasa na rehefa manao zavatra de mizara andraikitra, de mizara ny olany, de mitady vahaolana miaraka, de manangana ekipa, de
misy développer mandroso vetivety izy ary tsy izy rera mandroso hatramin'la ekipa izany ilaina ny fiara-miasa. Andendrentsika hanao lesona kely rehefa miara-miasa kay inona daholo ny fototry ny fiara-miasa mila tandrovana. Voalohany rehefa iara-iasa aman'olona dia reto avy ny tandrovana. Voalohany respect, manaja. Ajao ny olona rehefa miara-miasa aman'olona ianao. Ajao ny heviny, aza atao tsinitsinina ny heviny, raiso tsara le heviny, dedinio le heviny, fa aza atao tsinitsinina ny olona. Faharoa, communication. Mitenena mazava rehefa miara-miasa. Fa tsy hoe le haninao anany moa zany mba hananovy kely miaraka amin'le tanana ohatr'izao hananovy le haninao raha vao tsy mahay manao communication anao anaty fiara-miasa dia misy hevitra tsy mifankahazo ary simba le fiara-miasa, vokatra ratsy no azo teo. Zay ry anina aza manao an'izany hananovy le hanina zany rehefa miresaka aman'olona, fa tena rehefa miresaka dia ny teny mazava na koa arahana soratra le izy. Atao isaky ny tsipika mihitsy fa tsy hoe ataovy tsara le izy tsy zany, fa hoe ataovy 50 ny isany dia ataovy tsara rindra tsara, ataovy hita tsara ny soratra ohatra zany. Fa tsy ataovy tsara le izy tsy hita hoe ahoana, rehefa miresaka dia ataovy mazava. Faharoa zay. Fahatelo, objectif commun. Rehefa iara-iasa ihany anontany tsara ny tanjon'le olona. Zao hoe ny anotanjoko, zay koa ve ny tanjonao. Mila mandeha makany amin'ny zotra mitovy même direction, fa tsy hoe iara-iasa zany zay io anangana fikambana zany zay io dia fantary inona ny tanjon'le olona. Satria ianao mieritreritra hoe ndeha hampandroso an'le mpikambana ny mpiara-miasa aminao, nefa ny ikoten'le vehivavy ao fotsiny kay no tanjon'le mpiara-miasa aminao, tsy mitovy le tanjony, dia mila mitovy ny tanjona rehefa iara-iasa. Sasany hanao asa soa ny tanjony, le mpiara-miasa nefa akavolany aminao ny tanjony. mila mitovy ny tanjona rehefa miara-miasa. Ary ny fahaefatra moa zany izay teneniko izay, le fisainana esprit d'équipe. Mila manana esprit d'équipe ianao rehefa miara-miasa. Tsy mieritreritra tsony ianao hoe za, fa mba mieritreritra hoe izahay na isika. Dia isaka mivory dia hoe nena aloha zany ka ny etsika zany ahoana natao ny etsika. Esprit d'équipe io dia mba miaraka aman'olona, miara-mimeme, manao zavatra miaraka, miara-miala voly sy ny sisa. Fa tsy isaky ny asa ihany vao miaona dia avy eo le olona kay izy io kay miady mivady be, ianao tsy mahalala, telefona anareo tena fampiresahany aminao iny le ordinateur mbanindraminy anaovana an'le asa, na tsipon'le raha matotany amin'ny varavarakely. Fa mila manana esprit d'équipe, zany hoe mila minimum ny fifandraisanareo, misy zavatra fantatrareo ao. Misy mantsy manao an'izany hoe asa ihany rangano rehefa esprit d'équipe asa ihany, fa tsy mety zany, tsy vita zany. Fa anisan'ny mahatsara ny esprit d'équipe ihany koa ny fifampizarana sy fifankafantarana. Zay firy minitra zay ny lanitsika. Lanitsika aloha hatreto 12 minitra. Ahoana ary natao mba ampivoarana ny fiara-miasa. Comment développer la coopération? Ty coopération France-Afrique ty coopération Madagascar ino zany Japon tsy zany, fa ahoana natao mba ampivoatra ny fifandraisana. Dia iverenako foana le fanampianariko taloha, resantsika taloha, mianatra miaino. Rehefa miara-miasa aman'olona ianao dia eno izy, rehefa mivory ianao dia tsy nenao rery no tianao ampisesika fa eno le olona. Apprendre à écouter. Faharoa, misokatra, manana fijery misokatra amin'ny hevitry ny olona ianao. Sois ouvert aux idées des autres. Aza tonga dia bloquenao aloha ny saina hoe ty ndray zao tonga dia anao hevitra taingina indray zao ty, tsy tiako mihitsy ny hevitra ty, fa anao dia mba raisina ny heviny, mba enoy aloha ny heviny, henoy tsara ny heviny. Fahatelo, raha te hampivoatra ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa aminao ianao dia mitady vahaolana, amin'ny teny frantsay gagnant-gagnant, amin'ny teny anglisy win-win, na amin'ny teny gasy mba misaraka tsisy maratra. Le gasy zany any amin'ny ratsy foana, misaraka tsisy maratra, fa ny tokony izy mba misaraka mahazo tombony, misaraka samy mahazo tombony.
rehefa mitady vahaolana dia vahaolana sady mahazo tombony ilay mpiara-miasa, mahazo tombony koa ianao. Aza manao ilay toe-tsainy malagasy hoe isaky ny miara-miasa dia maika ny vadika fitokisana foana. Misy olona mantsy ohatr'izany, rehefa miara-miasa dia maika haka ny volan'ilay mpiara-miasa foana, dia ny tombotsoa avy eo tsy hifampizarana, dia avy eo dia mandositra, dia avy eo dia efa ho fenolana be ilay orinasa izay vao miteny. Fa rehefa mba miara-miasa dia atao mazava tsara ny resaka, atao gagnant-gagnant hoe izao ny tombotsoa azonao dia izao ny tombotsoa azoko amin'ity fiara-miasa ity. Dia ina ihany koa rarahina ny ezaka ataon'ny mpiara-miasa. Izay zavatra ataony dia rarahina. Misy olona, misy mpiara-miasa mahavita amin'ny fomaraina mihitsy, mahavita mivatsy fitaovana, mahavita mikaroka, mahavita miambina ny entanao sy ny entan'ny orinasa, mahavita miambina n'ilay projet tsy ho angalariny hafa, tsy matory andro banalina. Rarahina ny ezaka ataon'ny mpiara-miasa. Zay natao raha te hampandroso ny fifandraisana sy ny fiara-miasa isika. Rehefa tsara ny relationao aman'olona dia miteny aminao fa tsy mila vola akory ianao manao sera na miketrika. Rehefa tsara ny fifandraisanao aman'olona, tsy mila fombe zany ny fandrarana rehefa tsara ny relationao aman'olona. Ohatra zao ianao zao hivarotra dia mbola tsy manana ianao vokatra ao amidy, nefa ianao mahalala olona fandray aminao tsara ao Anosibe dia maka entanao ianao tsy mila vola. Raha mahalala namana ianao mitondra taksi dia aterin'ny namanao ilay entanao. Raha mahalala namana ianao manana Facebook afaka mivarotra en ligne dia amidin'iny ligne entanao, dia rehefa avy eo amin'izay ianao mahazo vola dia alohanao daholo ilay an'ny olona. Tsy mila mahazo vola, maka vola amin'ny voalohany na mitady vola amin'ny voalohany ianao raha mahay mifandray aman'olona ao anatin'ny fiara-miasa. Tena tiako hivalam-parana be io androany fiara-miasa io. Misy zavatra evitena. Inona zany zavatra fady rehefa miara-miasa aman'olona. Rehefa miara-miasa aman'olona dia fady tompoko ilay hoe ianao daholo no mitantana ny zavatra rehetra sy mifehy ny zavatra rehetra, dia ilay olona tsy manam-pahefana mihitsy amin'ilay zavatra atao sy ilay projet. Misy olona dia tena tu veux tout contrôler, tsy mety zany. Aleo ny olona sasany mba hanam-pahefana ihany koa ao anatin'ilay asa. Rehefa miteny izy hoe mety io dia mety io, aleo anarahako maso azy dia manara-maso izy. Fa aza dia ianao daholo no manao any rehetrarehetra io, aza dia ataonao an'izany ny olona rehetrarehetra dia ho fehezinao daholo. Tsisy an'izany, tsy vita izany. Faharoa, aza matikambo. Misy olona rehefa miara-miasa dia matikambo. Raha vao matikambo ianao miara-miasa aman'olona dia lasa bezesty ianao dia lasa mandainga ianao. Noho izany rehefa miara-miasa aman'olona aza matikambo. Contraire an'izay koa, rehefa miara-miasa aman'olona aza mandainga hoe tena ratsy be ilay tsena, ohatrany tsy dia nandeha, tsy hoe manetro tena akory iny, fa misy tena mandainga fotsiny-tsotro izao, dia izay koa ratsy. Manaraka an'izay fa efatra, zavatra tena fadinany hoe lavina ny hevitry ny olona. Lavina foana ny hevitry ny mpiara-miasa, lavina foana ny hevitry ny mpiara-miasa. Aza manao an'izany, tsisy antony tokony iarahany miasa aminao raha izay hevitra alefany rehetra dia lavinao avokoa. Misy olona dia mieritreritra fa zany tena tompony ity ide ity, zany tena zao. Kinaniny ianao nitady mpiara-miasa ary? Hoeto mody any an-tranonao any ny ideanao, tehirizany amin'ny biraonao ny ideanao. Fa ndraiky moa rehefa mitombo taona dia manao an'izany tsika, na rehefa mitombo fahombiazana dia lasa matikambo ohatr'izany dia lasa tsy mandray ny hevitry ny hafa. Fa raha te hivoatra ianao, atao ohatra ny tamin'ny voalohany na ny tany hevitr'olona ianao dia nampiasa hevitr'olona ihany koa. Inona koa no mila evitena? Anisan'ny zavatra mila fadiana tia ilay miadiady ity. Aza mamoriporina ady amin'ny tsisy dikany. Rehefa miara-miasa aman'olona ianao dia tsy maintsy mandefitra amin'ny toetran'olona sasany, ny fiakanjon'ny olona sasany, ny fisainan'ny olona sasany, ny fomba fisakafoanan'ny olona sasany, ny fahalemen'ny olona sasany dia aza mamoriporina ady amin'ny zavatra avy amin'ireny zavatra ireny. Tadio fa ny avinavina, ny ambopoa tena manimba ny fiara-miasa. Izany tokony izy ny tokony alatsiny aminava, zavy ny afana alatsiny aminazy. Rava ny fiarahamonina sy ny fiara-miasa raha vao miainga ohatr'izany ny ego.
zany tena zao zany tena zao olona samy lamparasy lanomoka zao ihany amin'ny alinako izany malalana samy tsy fo ihany rapitsy maraina maninona ny manana ego be ohatr' zany de tandremo zany zay raha vo tsy miara-miasa tsy mahay miara-miasa aman'olona ngenao de very de miteny rehefa tsy mahay miara-miasa aman'olona ianao de voafetra ny fahombiazanao tsy miakatra plafond eo tsony ianao fa plafonné ianao raha tsy mahay miara-miasa aman'olona de amin'ny teny frantsay tu vas rester petit lasa olo business kely mampimekely eny foana ny ianao serasera kely mampimekely eny foana ny ianao ny pozinao mampalahelo kely tamin'ny 10 taona iny aho mbola ho pozinao afaka 10 taona amin'ny survivre fotsiny ianao tsy aleo miara-miasa ary miara-miasa tsara manaja ny olona rehetrarehetra zay angamany amin'iny tsy manava tsy 10 minitra tsony fotsiny tsika inona reno ataoko hoe sa ndefa hira aloha rahankasa izy fa ampy zay averika any ilaina miara-miasa tsy vitanao rery zany io andeha isika ao izy Andriamanitra amorona olona tahaka atsika fiara-miasa ny nangatahany fa tsy niteny fotsiny izy zaho mba mieritreritra hoe fa nangataka fiara-miasa izy tsisy vita zany ataontsika hoe nany mitaiza zaza ary ma de mère célibataire ary ianao na père célibataire ary ianao de misy ohatrany tsy ampy kely foana amin'ny fitezanany zaza noho izany miara-miasa aman'olona fa tsy miteny ndana manao sipa be dehibe dana ampidiry fikambanana ny zaza mpidiro an'ireny skoto reny fikambanambanina tanora sy ny sisa reny tangorongoronement rehetrarehetra reny andana ampidiro an'ireny ny zaza mila fiara-miasa ho na ny fanabeazana ary ianao ihany koa tsy havita hitaizany zanakao samyrery ma mitokisa ny mpanabe mba mifitokisana ny mpanabe mba miara-miasa amin'ny mpanabe fa aza de ataoko samyrery ny anana ohatra zany inona ihany koa rehefa mba nytanina mpitsabo ohatra sy zao mpitsabo fa nytena tsy tantoka rehefa le ampitanina le olona de tsy miteny anytaninao izy sava ianao inona le olanao tsy maninona ka de le raha matoa tonga eo de le zanavavy tonga eo de le zanavavy eo marary io oentin'le raha matoa avy any de inona ho marary anao de tsy de maninona zany tsy marary ny loha tsy anina zao manana zao tsy miteny mihitsy le vehivavy de farandetanenka izy zao ry zandra za mpitsabo anao fa za tsy sipanao aza longolongona fa mba asio fiara-miasa le izy za veny de aminany zay manjoanao raha tsy mba tenenao mihitsy zay mitranga rehetra isaky ny anotaniako noho izany aza miavinavim-pana aza miseho milay aza metritra hoe zany tena olona zany tena zao alevatsaina fa matoa ianao lasa président javatra misy olona zany ao raha miala dolo reo olona reo tsy président ntsony ianao inana président anao raha mpikambana ary tsisy noho izany raisan-tanana ekeo avokoa ny tsy avekeo avokoa mba raisy ny hevitry ny olona de mba dinio de mahaiza mifanakalo hevitra fa fototry ny fahombiazana zany na io orinasa io ary nge ndraindray tsy le PDG akory ny tena mampandrosan'le orinasa fa le mpiara-miasa amin'ny eo le secrétaire général na le directeur technique iny tena manao ny zavatra rehetrarehetra fa noho ny fiara-miasa de mandroso le asa tamin'ny voalohany ihany ny ilan'le PDG fa rehefa avy eo vita ny mpiara-miasa dolo ny mampandroso an'le izy de zay no mba iriko anao mba hiara-iasa ianao de mba azo tombontsoa azadiny tsara zaraina ny tombontsoa tompoko fa tsy hoe ny mpiara-miasa mampalahelo de enao migalabina be amin'ny zavatra anankiray tsy mety zany fa matahoran'Andriamanitra veloma tompoko. Zokiandry mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny arahinao isaky ny alatsinainy sy ny alarobia amin'ny 1 atoandro famerenana alady amin'ny 8 isika tsy maintsy mandroso